raha tamin'ity androandroany ity dia saika nandrenesana feo mahakasika ny zavantranga tetsy analakely iny avokoa ny tetsytero na zany ny mpiaramonina na ihany koa ny mpiaramiasa io ihany koa zany mpanao politika samihafa ary zareo avy eo anivon'ny vondrona parlementaire tim izay manameloka ny zava-mitranga tamin'ny androny omaly iny izy ireo izay nanambara fa miendrika fanararoa-tapahefana ihany ny zava-misy somaly toy izao ny fanazavana. Ny famoahana olona ohatra zany tsy azo atao fotsiny ohatra zany fa indrindrandrindra zany ho an'izany mpitandro filaminana zay natao hitandro filaminana nialatra ny lalàna mikasika an'izany fanajana zon'olombelona sy ny procédure mikasika an'izany rehetrarehetra zany tsy azo atao izany dia zavatra mahagaga zany hoe camion ray manontolo tsy fantatry io na camion inona aloha fa mifantatra fotsy de hoe ray camion tonga tao ary zay nisy hiraka nalefa tany sur place ihany koa misy ny manao an'izay tatitra rehetrarehetra momba an'izany dia rehefa nandeha ny firesahana rehetrarehetra tao dia zava-misy de hoe didy ahoana moa zany ordre no hoe fanerena tsy maintsy mamoaka ny olona io no zavatra nitakina olona tsy manara-dalàna dia aveoka amboletra ohatran'izany. Ny zavatra misy dia ny mpitandro filaminana nianatra mikasika ny procédure fanarahana lalàna ary natao hanajany lalàna. Ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao dia be dia be ny justice populaire, be dia be ny tsy fanarahana ny zon'olombelona na ny fomba fisamborana na famonoana olona fa indrindrandrindra ny tsy fatokisan'ny vahoaka intsony ny mpitandro filaminana ny fitsarana zay iveriko fa anisany mahatonga ny olona manao le justice populaire reny. Isika rehetrarehetra dia manameloka tanteraka izahay manameloka tanteraka ny fomba rehetrarehetra mikasika zany hoe tsy fanajana zon'olombelona zany hoe justice populaire na vindicte populaire na inona olon-tsotra manafika kazerina tsy azo atao zany misy lalàna mandrara zany ny fa tia ny zavatra amindray mitoraka ty ndray lasa mpitandro filaminana indray no lasa manafika lapan'ny tanàna zay tsy azo atao mihitsy zany. Eto zany zay dia miteny hoe zay manameloka ny fomba fanao ohatra zany raha misy olona tsy nanara-dalàna atao dia mpanarao lalàna fotsiny io sambory torio raha misy maratra hoeto any amin'ny hoentina angalao certificat médical meo any tompona andraikitra arak'izay